filira, fitsipika, literatiora, riba fanabeazana, malagasy ranoray, filira, iresahana ireo fomba fanoratra, fiforonana teny, ireo fiteny marina, fanazavana ny atao hoe kanto, ny karazany sy ny firafitra, literatiora isamparitra, kabary sy ny sisa, famelabelaran-kevitra, fanorona ny fomba isan-karazany. Filira, isaky ny alatsinainy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora. filira, iarana amin'ny Tsilavina Julia Diby ny aina. Izay ao anatin'ny fandarina filira isika mety alatsinainy 20 jolay 2024 ity miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandahara amin'izao fotoana izao, miaraba ny namana Arliva dia miaraba ihany koa ny reto namana avy amin'ny fobe momba ny teny ny akademia malagasy reto, dia eo ny namana Fanzarazary indrindra ny tompon'ny Rasavolana dia eo Elisée Romuald dia miaraba nareo tonga sao tantanao fandaharana indray. Ia, dia faly miarabanao ihany koa namana Tsilavina, dia tsy adinoina ny miaraba namana Arliva sy namana Erlanto eo amin'ny kirakira teknika, dia singanina manokany etona koa ny namana Romuald Elisée izay ataontsika hoe tompon'ny Rasavolana no nasaina teto. Tsy izy akory ny tompon'ny Rasavolana fa amaha betsy misaraka azy mihitsy no anasana azy eto. Tsy adinoina ny mirary soa mankahery mampirisika anareo zanaka manala fanadinana baccalauréat mahireza tompoko dia mizary anareo ahazo fahombiazana. Za moa azo atao Rasavolana zany fa tsetsatsetsa tsy azy. Namana Romuald. Ie, miaraba ny namana Tsilavina sy zoky Fanjarazary dia ny teknisiana Arliva, indrindra tsika mpanaraka ny fandarana agny tokantrano agny. Ya, ny fandarantsika mazava ho azy misara roa ao anatin'ity adiny iray ity ka ny atsasakadiny voalohany tondrana fa mialabelaran-kevitra fanampiny tamin'ny heriny, ary ny atsasakadiny faharoa kosa andraisana ny SMS sy ny antso mivantana avy aminareo. Noho izany ny Rasavolana no nresantsika teto tamin'ny heriny, namana Fanjarazany no namelabelatra azy teto inona fa manana ny famotinana azy izy dia omenanao aloha ny famotinana an'izay resaka nataontsika tamin'ny heriny melohan'ny andraisanay satria izay dia efa mangetaheta mihitsy ny te aheno an'izany hoe Rasavolana zany mivantana eta hoentin'ny namana Romuald. Ia, misy fomba fitenin'ny pikabara moa, pikabara fa tsy Rasavolana, hoe ny varavarana nakatona hony mora voaina, ary ny teny natao mora tsaivana. Tamin'ny herintsika dia nampanantena hoe hitondra Rasavolana mihitsy antsika amin'ity andro alatsinainy ity, dia ny Rasavolana hoe antsika eto dia ilay tena be tsy misaraka tompony mihitsy, satria raha nao ny fitiny izay efa voalaza teto tamin'ny herintsika dia tahaka izao no ahafahantsika amin'tinana azy. Ny Rasavolana dia iray amin'ireo karazan-dahabolana malagasy, ka ny tena mpiangaly azy io dia zareo amin'iny ilany atsinanany nosy iny indrindra moa zany fa ny raha ataontsika hoe miainga avy aty mialy eto Analamanga tsika zany dia ny Alaotra Mangoro zany hoe ny sianaka zany, dia iny faritra atsinanany iny sy ny faritra Analanjorofo zany hoe ny Betsy Misaraka zany. Misy an'ilay faritra vaovao tsy mety tadidiko Ampatsianga Ambatsoa manana Rasamaro atsetra reny zany azy eo ny tena ataontsika hoe mpiangaly ny Rasavolana. Kanefa araka ny efa fitenitsika eto ombieny mety misy karazan-dahabolana any hoany mitovitovy amin'ny atao hoe Rasavolana, fa rehefa tsy amin'ny fiteny be tsy misaraka izy dia efa hafanjay zany izay ny etsona azy, dia izay etsona izay tompony azy izay ajaina foana zeny. Ohatra zao mety misy miteny hoe rehefa Rasavolana moa no namana Romuald rehefa avy eo dia mety izy zany rehefa tena menao izy dia teny hoe kazany ve ka tsy kabary ihany, ny kabary tompoko dia kabary, ny Rasavolana dia Rasavolana. Zay le anazavantsika azy foana. Misy efa tsenjery fampitoana sy namana Tsilavina eto foana hoe ny fotoboanjo dia ny talana boanjo
de voanjo ihany, ny fotobonemba de voanemba ihany. Zay ilay hoe talàna boanjo fotobonemba, zany hoe samy manana ny maha izy azy zao zany fa tsy ety mihitsy hoe voanjo no nambolenao de ioty voanemba ianao, na voanemba no nafafinao de hiady voanjo anao. Samy hafa mihitsy zay fa aheno motsika rehefa avy eo. Na vokatra vokan'ireo ne samy hafa rehefa avy eo. Samy hafa n'izay avy any ambany tany, izay adina n'izay ho tazana. Torton fahafantarany sasany azy ny renireny. Zay zavatra aby zay namana tsy lavina. De arak'izay zany efa nitentsika teo hoe karazan-dahabolana izy io ary lahabolana ifamaliana ny rasa-volagna. Zay maha rasa-volagna ny rasa-volagna, zany hoe ifampisalana io zany. Raha misy mofo ao zany de mirasaina de samy mihinana. De ohatran'izay koa zany ny rasa-volagna misy miteny de rehefa avy eo misy mamaly, misy hetsiny lay teny alahatra eo. Fa sanatria kosa tsy hoe manao kabary tsy valiana, kabary tsy valiana na lohateny tsy mitovy, fa na ny lohateny de mitovy. De amin'ny ohatra moa ny namana Romuald rehefa avy eo fa isan'izay nampanantenanay zay namana Romuald hoe ho avy ianao de tonga ianao io. De hoe iza no manao ny rasa-volagna, le iza io zany vehivavy ve, lehilahy ve, tanora ve, ankizy ve, amin'ny ankapobeny de ny lehilahy no mirasa-volagna. De raha ao anatin'ny fianakaviana moa zany isika malagasy fajam-panaja zoky ray aman-dreny, de nana zoky zany na ny nana ray aman-dreny na zay zoky olona eo zany no mirasa-volagna. De mety misy fotoana ihany hoe fanahoana no tamin'izay tarehanany na vehivavy no nirasa-volagna ka tsy teo le lehilahiko. Zay fotsiny valiny, tsy teo le lehilahy na teo ihany le lehilahy fa misy fahasamponana. Misy fahasamponana mety hoe tsy narary-tenda na faram-peo izy, narary-tenda izy de tsy maintsy mitsodrano izay afaka mirasa-volagna eo izy zany. Io le ohatra efa nataoko teto tamin'ny heriny hoe nisy fotoana ny tena tamin'ny faritra Alaotsamangoro iny de tsy talentany tena kosa za mirasa-volagna zany nefa zaza amam-behivavy daholo teo de tena ny sola loto sy songotra teo. De fa eo ianao zany mamaly an'izay rasa-volagna ataon'ny olo zay. De ny amin'ny rasa-volagna manko sady mamitona tamin'ny herintsika miteny an'izany fa tsy hoe mamerina kosa. Amin'ny ankapobeny zay tenen'ilay mpiteny voalohany teo de iny no itondrany mamaly ny resaka atao eo. Misy fotoana aza averina mihitsy le nitenen'le teo aloha. De inona no dikan'izany hoe averin'izany, tsy hoe tsy manan-kambara koa le teto fa zay le mahaenjika hoe mifanaja zany lay olona ao anaty fiarahamonina, mahay mifampiaino de mahay mifampiresaka. Fa tsy ny anankiray mitarijesaka miana-tsimo de ny anankiray misiton-jesaka miana-varatra. Fa rehefa mitovy zany ny zotra-kevitra sy ny foto-kevitra loha-hevitra ifampirasagna ao anatin'ity rasa-volagna ity. De tenentsika teto ihany koa hoe inona zany no ako mitondra inona eo anivon'ny fiarahamonina. De zay le fanteneniko teo zay ny olona tena mbola mitazona maha izy azy ao anatin'ny fiarahamonina anankiray de ohatsy ty hoe rasa-volagna ty, izy io tena mbola miasa ary iainana mihitsy io amin'ny faritra Sianaka sy Betsimisaraka reo, tena mbola iainana io. De eo zany ny ahitana hoe mbola tena miaina ao anatin'le fiarahamonina zay le fahaizana mifampiaino fahaizana mifampiresaka ny mahatonga an'izany de satria mahay mifanaja ny olona, mahay miara-monina lay olona. Ary raha za manokana moa zany teto de teny namana Romuald hoe amiko zany reniny atao hoe sotoavina, reniny atao hoe sotoavina, fa tsy le zavatra voateraka omaly fanarahana omaly de tonga de terenao fotsiny hoe tsy manaja sotoavina politika. Miala tsiny aminareo politika fa anaty politika tsy tokony misy an'izany sotoavina zany. Fa io mahay miovina ny olombelona miaina ao anatin'le izy de mahay miovaova isan'andro de inona ao anatin'izay le sotoavina. Fa ao anatin'ny tony karazan-dahabolana atao hoe rasa-volagna itony na ny firafitsy io le rasa-volagna io de ajaina io, na le fomba fifampiresahana hoe za zao zanjy olona
mamaly zay saka zoky olona manaja kokoa ary lay zoky olona zany a la miolotra amin'izay fomba fanajana nentin'ilay zoky olona teo zay any amin'ny biolotra zay le atao hoe misiosmonty zany hoe miezaka miakatra ambony kokoa amin'le fanajana de mahay mametsaka soma tsara zany ny mahaolona ao anatin'ilay fiarahamonina indrindra moa fa lay atao hoe sata zay zany amin'ny ankapobeny raha fitinana ny efa voalaza tamin'ny heriny ka io ianao namana romialina raha misy madilana ho tetenina zay a de matoky zay manana anao efa tena feno de feno moa zany fagnazavagna netiny namagna fanjarazah teo zay a ny agnamafisako azy angamba aloha tsara marigny misy heviny roa farafaheliny zany le teny hoe rasa volagna mibetsy misaraka rasa volagna araiky midika hoe veloma ohatra hoe magnano rasa volagna de hagnano veloma dikan'izay ohatra hoe eny mifandray an'le izy a fa somary misy fiavahan-kevitra kely fotsiny zany ohatra hoe alohany andeha ohatra hoe tsika zao ato amin'ny RDB vato alohany andeha tsika tsy maintsy mirasa volagna zay le mirasa volagna tsy saraka misy fomba fiteny mifandray am'izay le hoe tonga tsy miarahaba namany vignitry mitsako tsisy rasa volagna tovy amin'ny tandrokombo mantsina zegny namany sositra zany hoe anao mitsoaka mila miteny alohany andeha zany hoe mirasa volagna de faharoa mirasa volagna le tegna le lahabolagna am'izay le mirasa volagna zany hoe mankarazagna lahateny entigny ilazagna antonanton'le zavatra atao sy anolorana toka zay moa zany tena votoatin'izy io a ilazana hoe anton'le zavatra atao sy manolotra toka zay mahatonga misy olo teny rasa volan-toaka ny bitsy misaraka zay moa mitombona le teny teo a hoe mbola iainana hatramin'izao ary nahaty an-tanan-dehibe naizanaiza raha vao bitsy misaraka tsy misotro toka tsy vita rasa volagna zany raha tsy hoe agnaty bara zany hoe io fomba fiteny hoe toky bara sama misavy-tegna zany hoe anaty bara tsisy olo mirasa volagna bara zany le hoe toeram-pisotroana toka fa raha vao ivelan'izay a na ao an-trano na anaty fomban-drazana fiainandavanandro na anam-piasana ny atsana izanaiza bitsy misaraka tsy maintsy mirasa volagna rehefa isotro toka satria misy antony foana zany rehefa misotro raha vao tsisy antony zany anao misotro toka de re le mamolava le mandray petit verre isan'andro zay izy de farany tiako mariana koa angamba le hoe lehilahy ihany ve no mirasa volagna izy io zany amin'ny ankapobeny a marina zay hoe lehilahy ataoko hoe lehilahy no mirasa volagna tsy asiko le ihany satria vehivavy tsy voarara mihitsy ny vehivavy mirasa volagna fa mitombona le hoe lehilahy no tena mirasa volagna satria misy fomba fiteny betsy misaraka hoe lalahy be tsy zanak'olo zany hoe raha ianao miaraka amin'ny reninao ka misy mirasa volagna io de tsy maintsy ianao na zanaka renao a de ianao foana no mamaly zay moa fomba fitenin'ny renim-pianakaviana zay raha na misy zanany lahy io a lalahy be tsy zanak'olo zany hoe na zanaka renao a rehefa lahy ianao de ohatrany hoe manana andraikitra foana zany ianao zay ngamba no tiako mafisina misy zavasarina koa zao a anamarina ko kely azay nalahatsy ny namana lomialina teo zay a eo a lay fiteniny betsy misaraka mihitsy mola hoe voninahitsy ny sakay a ny laony voninahitsy ny sakarivo ny haniny zany hoe le hanitra ananan'ny sakamalao zany ary voninahitsy ny toaka rasa volagna de misy fiteny anankiray koa amin'ny betsy misaraka fa teneniko amin'ny fahaizako azy le izy namana lomialina io anao anitsy azy somorona miaraka amin'ny rafozana rehefa andahateny a de hita ihany ny mahazanaka zay le hoe tsy maintsy le zoky zany a ohatran zao raha hoany zay mahita eto a somorona sady sola fa raha miaraka amina ray aman-dreny a zany a de dika le hoe rafozana mantsy tsy maintsy ray aman-dreny rafozana raha miaraka amin'ny ray aman-dreny a zany a de mety misy olona manombana hoe mpiralanga ampy zeto na mpampianjy fampizoky zany zany mpianjy zany a de hoe izy mianjy ve reto sa izy mirahalahy sa ahoana reto a de rehefa ho avy ny fotoana andraisana fitenena nandahateny
dia hita eo vao tena misongadina le hoe iza ny zokony amin'zeto izany zay eo manjeny amin'zeto ka le somorina solaloha zany a tsy maintsy mandefitra manoloana le raha eo manjeny zay ngamba mahalaza le misy fomba fitezeko ny hoe nalava somotry ny oragna mbola zandry ny amalogna zany hoe oragna zany orana reny crevette sitsika reny lava volombava be foana fa ny amalona nefa tsisy volombava fa nalava volombava aza ny orana mbola zandry ny amala zany iny zany karazana fanetretena zany iny anisan'ny fampiasany betsy misaraka koa zany zay rehefa mirasa volana dia io rasa volana io tsy adina tsy mety zany le miady rasa volana fa tsy maintsy ohatrany hoe somary fanilika kely zay aleva zany indesy atao hoe dia io amin'izay zay vao tapaka hoe na efa fantatra mialoha aza izy ny tokony hamaly tsy maintsy mifampijerijery aloha dia zay moa tonga mivetsy misarika rehefa maly dia efa nolagna aminanjy zegny tsy tenina tsy ampy fô dindragna ohatra mizany andriana zany hoe tsy hoe tsy ampy na tsy tonga lavitra le tente fa tsy maintsy mitady hoe aiza ary zany mandry mitodika makaizy io zavatra io dia ianao ary matetika raha ohatra hoe zaho ianao zao tompotrano mirasa volagna dia tsy maintsy vahiny no mamaly dia le vahiny le zoky indrindra amin'ny vahiny no mamaly raha misy vinanty eo dia zay zoky indrindra amin'ny vinanty no mamaly resaka misy fotoana teto zay sy namana silavina tamin'ny heriny eto moa zany ao anatin'ny tony atao hoe tsy enan-kevitra zao zavatra ataontsika izao mety misy saka miodivotra kely fa tsy mivoana dia nisy fotoana teto hoe dia ahoana moa zany hoe rehefa rasa volagna andeha dia afaka baka aloha lay zanaka lay tanora ao anatin'le faritra misy azy dia tsy maintsy andeha anjato fianarana dia manjato matsy mandeha lavitra foana ianao zay efa manjato ka tsy mahay mirasa volagna dia inona hono tsy nahatafita an'le zalainy tamin'ny fianarana tsy mahay mirasa volagna hono dia tavela teto an-tanàny mety misy ve zany namanareo miarina tsy dia misy aloha zany satria kianiany zay le rasa volagna andeha aloha zany tsy iny tsy sarotra velomareo samy tsara zay nefa rasa volagna amin'le mandeha zany tsy voatery lahateny lavabe zay moa tonga anazay tsy sokajino rasa ho lahabolana ilay mirasa volana tsy saraka le fanaovana veloma atao velomareo samy tsara zany zay fa mirasa volagna zany le mandeha tsy mirasa volagna moa tsy miteny tonga dia lasagna anao jabady nafaho zare ko tsy ake lasagna hoe ohatrany hoe misy jabady nafaha rehefa tsy eo dia efa lasa zany zay tsy mirasa volagna zany fa izy misy lava anao ohatra hoe misaotra be misy fisaoragna misy firaretsy hoe misaotra betsika reny karakara fa zay te zao ka andeha ilagna mirasa volagna tsy saraka amin'ny magnaraka koa dia mamaly veloma aminjare jiaby agny mirariny tsara ndao ary anome sationtsika fa tsy ahivana kely fotsiny amin'ny mpiaino hoe ny 033 08 850 02 nanoratanareo mahakasika an'izay rasa volan'izay 033 08 850 02 dia soratanareo ao ny faritra misy anareo ny rasa volana efa niaina anareo afaka mirasa volana ihany koa nareo amin'ny fotoana maventy azy fa andeha anome sation ary tsika mba ho fantatry ny olona hoe tena zay tokoa ka izany le rasa volana vola alohan'izay aloha zany amafisy kely firafitry le rasa volagna zany amin'ny ankapobeny mitovitovy amin'ny kabary afovoantany fogna izy zany misy karazana ino moa zany alasarina moa zany filavinarasy karazana miaiky miantso dia misy azafady misy fialantsiny misy fiarabagna misy votoatin-dresaka dia miampy an'ilay fanoloragna toaka zay ngamba magnampy azy dia aveo misy fehinteny izy amin'ny ankapobeny fa tsy voatery ho isa fiarabagna nefa ny rasa volagna zay ngamba mety ampiavaka satria olefa ny fampiarahaba tsara aloha zay vao mirasa volagna dia tsy dia arinesagna fiarabagna loatra agnatin'ny rasa volagna matetika dia zay ngamba tsara mafisy dia amin'le valiny tsy maintsy manomboka amin'le hoe ampatsiahivinao le tenin'le teo aloha zay vao anao mamaly dia maro moa zany karazana rasa volagna zao tao fa hialaka ohatra raiky agnatin'ny araka ny tenen'ny zoko teo moa zany tsy hoe tompony rasa volagna fa mba zanaka zafy mbo natadidy hely dia nisorata agnaty boky ato le raha dia
Ialaka ohatra raiky zay farany fohy indrindra akato zay. La lehibe ty zanak'olo. Satria misy fomba tena hoe jijy avy an-dragno vao miboaka de mba nianatra hely tan-dragno de zao zany mety hiboaka hely zany izy. De nisafidiko zany rasa-vôlagna atao amin'ny fidiran-tragno. Fidiran-tragno zany ataovana fitokanana trano. Zay zany azalazagna dinika agnisan'ny manan-danja malagasy ny fidiran-trano zany. De ny mpirasa-vôlagna zany matetika zany tombo-tragno no mirasa-vôlagna. De ohatra raiky zay farany fohy indesika amintsika le hoe magnano azafady any kongony e, fô handray koragna hely. Antony volagnina tsisy raha maro fô zay atao ravoravo e. Ela nandisanagna fotsiny vary, ela nandrahoagna nitsokogna tegna tragno. Ke ela zay teto nangadingady tany, nangorigna anakandry, nanangandrimba, nanafo ke vita ny tragno e. Faly fô misy sirovohely sitrahagna, ary misy sirovohely isitrihagna. Ke mankasitraka olo jiaby nagnamea tagnagna e. Ary isoragna tsika jiaby fô vita soamantsara ny tragno. Ke amin'ny andro niany zaheo ihiditry ny tragno. Ke zegny ny antony nagnantsovagna atsika jiaby e, ankasitrahagna rena maliny azo. Agnatrihan'zegny ireto misy betsabetsy toko mafana miaraka amin'ny raha mamimamy iarahantsika miorokoroka. Ke tsy maintsy atao tsara rasa-vôlagna amintsika jiaby izy ireo e. Ake koa moa ny raha magneno, ke soa manjary mitahino atsika ary soa manjary mitotorepike magnano baly. Ke ny toaka moany tsy atao karaha vilogna megna omby zegny karosirosy fagna tsy amindrasa vôlagna, fa voninahitry ny satroko atao an-doha e, voninahitry ny kapa atao an-trongotro, voninahitry ny vara lekoera, voninahitry ny toaka rasa vôlagna. Ke raha ny afaliagna-po tokony ho barika depaka damizagna varingaragna fô tsy kehiny tsisy e. Tsy ampy tsy agno ny tsisy mbola ny fagnahy na tia agnory tsy anjiajiao tany mainy tsy mirehitra fô na tia agnosy tia metsy vary lampy vaty tsara nagetrike atao karaha akoho ny trotrobata e. Tsy antra voko fô voninahitry fagnomeazagna mangasitraka tompoko lahy, mankateligny tompoko vavy, atolotra mipady amegna amboninahitra. Zegny le rasa vôlagna. Ny tompo-trano zay. Ie, tompo-trano zany zay izy nagnantsy olo de izy manolotra toaka. De mamaly ndraiky olo amizay fô mitotitotika indesinao rokoragna zegny ehe. Talandoha vaky zay manan-tompo e, ana tompony zegny. De mivôlagna raiky. Ia e, na regny zay aminanjy zegny tsy magnonjany. Vita ho zanao ny tragno, ke hiditra ananja tsy kiniany, ke faly manolotra ny raha mamy, betsabetsa miaraka amin'ny toko mafana. Ake koa ny raha magneno hagnanona baly, ke ny sakafo iarahan-tromagna. Sitrahagna tahin'Andriamanitra ary falifaly zahay koa amboravoravo. Arabegna nahtsangagna, anora hiadanagna salama hanjariagna, ho ela velogna. Agnarinare fogna tompony izy fô atsika jiaby somby iaraka hitavandrananjy e, ary somby hidy miboaka akato. Ke ankasitrahagna raha natolotra re fô fontry izy io e. Le mamo midodoziny ampihira zay. Ke isoragna koa o nampandigniny amin'ny sakafo masaka ary tsy maintsy raha dignesagna izy zegny. Ary vogna zahay jiaby to hagnombotra angosy fô mbola tsara nify e. Ke misaotra betsaka tehin'Andriamanitra e. Zegny vala. Raha natsikatra ty zao e, tsisy azafady tsy de nisy fialan-tsigny izy teo. Zay mety tranga zany agnatin'ny rasa vôlagna tsy voatery izy fô matetika izy tongonana amin'ny teny satria magnano azafady amintsika jiaby e, satria azafady teny mpanajagna. Misy mety tonga de fohery karaha izy fa mety ho lava. Misy fotoana namana Romuald nanatsika moa zany fa tsy na eny rasa vôlagna fisaorana. Sianaka zany tamin'ny faritra sianaka iny. De rehefa enonao zany lay tomponjara saotra anjeto lay nasaina de tena feno mihitsy le rafitra le misy sasiteny, misy azafady, misy fialatsiny, misy sisa am'lay fomba kabary iny. De rehefa miditra amiranjanjesaka mihitsy izy zany raha le kabary njesantsika any izy zay vao tena manonona le antony fisorana zay sy lay fanolorana ny toka. Toka moa ny atolotra fa misy divay eo, misy karaza zavatra mamimamy araka le natao le tompo-trano tokanana teo iny. De rehefa mamaly lay
raha alena saina zany misy solotiana anankiray eo fa tamin'izay indray ohatrany tsy misy mifanaraka hoe ianao no mamaly an'izany eo avy hatrany dia nanjay fitenenana lay mpamaly zany dia mihaino fotsiny fa tsy arak'izay tenen'izao miaro zay hoe tsy zombana le izy zany fa tonga dia efa misy olona hoe rehefa misy ohatran'izao ianona no mamaly an'izay ohatran'ny hoe mandeha ho azy dia namarana n'lay mpamaly an'le izy zany hoe voaray ny voninahitra voaray ny asina ka dia misaotra tompoko zay no namarana n'le izy misy an'io mihitsy amin'ny betsimisaraka matetika hoe azony fa tsy ny voninahitra e taofy tsy maintsy hihina fady eto zany tsy hoe fady zavatra tsy azo atao amin'ny betsimisaraka hoe magnamia fady mitovy amin'ny magnamia voninahitra betsimisaraka varitra aloha zany resahako zay fa mbola tsy nagntaniako le atsimona mitovy amin'izay fa hoe zay agnisan'ny ohatrany hoe fehizanteny matetika tsy miala amin'ny famaranana amin'ny famaranana valin-drasavôlana dia amin'ny famaranana rasavôlana koa matetika atolotra ampady amiagna amboninahitra koragnana lafiko fandiany na hoe koragnany kongony dia ka le atolotra ampady zany atolotra amin'ny fanajana ihany ilay ataoko dia amiagna amboninahitra omena amin'ny voninahitra zany hoe koragnana lafiko fandiany dia ka ny koragna zany resahana lafiko fandiany mitovy hoe lilafiky fandiany zany hoe ohatrany hoe lilafiky ohatrany hoe lilafiky vita ozy ny any avaratra hoe ohatrany hoe milela-paladia zany hoe karazana fanajana io karazana fanetretena zany misy ara mane koragnany kitainy na hoe koragnany kongony hanikitainy haniky itovy ny hoaniko zany tainy zavatra fainareo zany dia hanikongony ohatrany hoe haniko ny tongotrao telo hoe fanetretena efa tsy hoe hoanina koa le izy misy an'izay dia le valiny moa rehefa ntentsika hoe raha nahatsikatra hoe misy aloha hoe naregny zay amin'andro zegny tsy magnonjany azo ny faty sy ny voninahitra taofy tsy maintsy hina na regny zany hoe manaporofo hoe na ino zay tamin'le resaka teo tsy magnonjany vao mbola nefatrana eny be izy io fa tsy dia misy mampiasa fa raha ny fanontaniana natao tamin'olondehibe dia mitovy ny hoe tsy manontany zany dika hoe na ino zay ka tsy hoe mila manontany tsony fa na ino dia azo ny fady azo ny voninahitra taofy ao tsy maintsy hihinagna le mihinana koa zany na zava-pisotro ary mitovy ny hoe mihinagna foana homantoaka filaza olona misorotoka homantoaka na minogno na homagna dia misy an'izay le hoe na eno fa tsy nanontany izay dia tao anatin'ilay rasavôlagna nataon'le mamaly koa zany misy an'izay mihitsy fa ny filazany azy zay nataony hoe tsy anatsafa tahaka mpakafo tapenaka efa midonaka mbaloha midonaka ka mbola tany ihany misy fomba fiteny zay koa mbe tsy misaraka aloha tsy teka hany toy zay tsy teka rasavôlagna misy zava-dehibe zany matetika ohatra hoe mandeha mamonjy tsaboraha ohatra anao dia tonga any indraindray na misy olo raha tanoranora zany falifaly mahazo toka dia mamo mahazo fognasambary mahazo hena voky dia mody fa ny olon-dehibe aleo tsy teka hany toy zay tsy teka rasavôlagna dia ka le teky mahazo anjara dia le hanigny sakafo rasavôlagna le lahateny rehefa mamonjy tsaboraha zany olon-dehibe aleony tsy mahazo sakafo toy zay tsy na eno rasavôlagna hoe ino marina moa zany antony tsaboraha ty satria misy tsaboraha ko maro karaza misy hoe magnano tsika fara misy hoe magnano lahajoro misy hoe rasariagna misy karazany marobe zany tsaboraha dia misy olo raha tanora zany tsy miasa lao amin'igny fa mila mamonjy fety dia magnanognano balina dia miosika dia mandihy misotro toaka fa ny olon-dehibe mipetraka antoby izy tandregny rasavôlagna izy ty moa zany magnalatsika fara riano zako mametry folo mamono omba raiky tanteraka le raha dia mamono omba raiky izy satria azy nametry folo teraka folo ohatra zany zavatra misy koa zany zay ia mialohany andraisantsika ny SMS sy ny antso mivantana le toka ve tena misy toka manokana sa hoe natoka vidiana eny amin'ny bara sy eny amin'ny tokany sy ny sisy eny ara dia efa azo ampiasaina sa misy tena hoe toka manokana misy hoe anamboarina toaka moa zany le ataony betsimisaraka toka andrazagna dia betsabetsa aveo koa misy toka mafana miaraka aminazy toka mafana io koa zany mety samby azo amboarigna izy io malaka fary tapahanao le fary dia fiahagna zany ohatrany hoe alainao ranony dia atao agnaty zergany na bidon na zafady
dia ave ataovagna misy lahiny bilahy karazana hodikazo mangidingidy zay izy a karazany mitovitovy amin'ny katrafer igny izy fa izy hodikazo ndraiky izy de alatsika akao de afaka herinandro efatrandro herinandro vatiky alcool zany mangidingidy mamimamy zay de zay atao hoe betsa lasa mavo hasakasaka zay rano mavo mahasaka mo filaza azy fa mavo zay tsika ty mavomavo zay rano de zay zany tokandrazagna betsa vita amin'ny ranopary fa misy koa nefa ny toko mafana ataonjare raganaka toka gasy ozy atsika ty fa agny izy toka gasy na raganaka na galeko na maro karazagna be agnaragna izy io vita amin'ny fary koa izy io fa fary ndraiky andrahoagna agnatina bidon ohatrany ino moa zany tsy lambiky moa zany any le fandrahoagna ravin-jirofo fanagna essence na l'essence-njirofo huile essentielle-na girofle fa le fagnanaogna toka gasy amin'ny fiteny vahiny izy alambika ihany satria samy misy setroka iny de mamoaka rano fa karazana bidon moa zany filazany vitsy misaraka azy le 250 litres le vy regny de amboaragna tsara de atao barika vy de atao akagny de asiagna rano de amboaka de mamoaka toka gasy de igny tegna zegny tegna toko fampiasaigna zany fa manjary vidigny koa izy misy olo efa mpagnamboatra mihitsy fabrikagna moa lazanjareo azy va miteny tsara français hoe fabricant fa misy olo zany ampagnamboatra betsa mihitsy izy de satria azy taloha moa ka fa ianareo voarary fitondragna toka gasy mila misy taratasy laisse passer olo zany mila mitondra carnet manatsy lavina ve efa nisotro betsa mbola tsy nisotro aloha zao ny tozamarika raha tia lala tena tsizona betsa tia ananjana moa zany fa tsy tia lala de aza mihinana le efa oentin'olona viany a tonga tia tanana zay fa alepoto mihitsy mihinana zany angamba zany mba sao de mba labira ihany zany izy tsisy gazy fotsiny nareo tokony namonjy fety za tsy mampirisika alady teo misy roanjato litatra tao miazitsika zany fa za na manatsy lavina tsy mampirisika anao hoe misotro fa raha mahita de mananjama zay no tiako tenena miandry fanasana isika tapitra ihany koa ny sasakadiny voalohany ny resantsika an'izay de ndao marina vetivety hoe azo ataony mandray ny SMS sy ny antso mivantana avy aminareo sehatry ny fandraisana anjara antsoratra na SMS araka izay feokira izay sady SMS no antso no raisitsika am'izao tsika miresaka izao noho izany 033 08 850 02 nafahanareo mandefa ny SMS ny antso mivantana kosa dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny fanarahantsika dia zao ny SMS vakio tsara aloha mialohany andefasana azy aty amarino tsara mifahana saodia tsy ampy ka tapaka ny SMS ny ankoatran'izay ny antso mivantana vonoana tanteraka ny radio tsisy n'le feo miverina makatina misy elanelana ny resakitsika ny SMS nareo ato milaza manao izay aty Ambatondrazaka ny rasavolana dia fanaovam-beloma veloma moa ny resantsika azy zay eviny voalohany zay ny rasa volana ve tsy kabary atao amin'ny fiandrasam-paty rehefa misy maty olona namana ny eto imerina no miresaka izy io efa noazavaitsika teto tamin'ny heriny hoe le rehefa any mamatonalina any dia eo le misy olona mbola hijanona mbola anoy hiaraka andoky ny alina dia misy ny olona efa andeha fa ny antony dia efa andeha zany dia misy karazana kabary ataon'ilay manamanjo na solotena avy eo amin'ilay manamanjo moa zany dia io kabary amin'ny ankapobeny fisaorana ilay izy fisaorana ny olona rehetra tonga manatrika eo dia isaorana izay mbola hijanona fa isaorana ihany koa izay andeha zay lay atao hoe rasavolana efa rasavolana zay zany rasavolana indray filazazana zay izy zany fa tsy rasavolana intsony dia zay le ataontsika foana hoe io arakaraka ilay faritra manatanteraka azy sy ny sehatra ary ny fotoana anatanterahana azy zay foana ny mamaritra ny karazan-dahabolana amintsika malagasy
Mahafinaritra le namanatony fandarana fa za rehefa mahen'olona miresaka sahala amin'izany dia tsy haiko ny tena dikany. Rehefa tena mihaino anao dia takatrao le izy fa misy fotoana koa mantsy le izy hoe izay misy voanandre dia eo ny somary sahirana kely fa rehefa miresaka elaela mifankahazo tsara ny teny malagasy rehetra ka salama ho le namanato ny avy aty mba Ambohimanga Rova mbola tsy nirasa volana mihitsy za. Mba azafady tompoko ny nahatonga an'ilay fiteny hoe vazaha. Ohatrany tsy dia nisy azy zay tsika tsy niteny vazaha fa io vazaha io ny vahiny ny tena hevitsiny hoe vazaha dia tsika manko alao ataoko hoe isika satria fahazarana le izy rehefa miteny hoe vazaha dia na frantsay na fotsioditra zany hoe europeanina fa reo sinoa tonga eto amintsika zao reo komorianina moniny eto amintsika zao vazaha daholo zany isika koa zany rehefa tonga any an-dafina zika any dia vazaha koa tsika zany rehefa tonga any satria ny hevitsy ny vazaha dia hoe vahiny no misy petrakevitra zay namana fanjarazao hoe vazaha avy tamin'ny hoe voazaha zany hoe petrakevitra zany efa tsy hoe zavatra mitombona fa ohatra hoe petrakevitra zany hoe voazaha ohatrany hoe satria izy miavaka amintsika malagasy dia olo jiaby mizaha daholo mbo voazaha kio aligna zany hoe ny tranga hita amin'ny teny malagasy zany ny voa lasa voatenina fotsiny amin'ny faritra be tsy misaraka indrindra ohatra hoe voapaza lasa hoe vapaza fotsiny ohatra hoe be dia be betsaka ny voanteny ahitana an'izay tranga zay fa tsy haritra fotsiny moa zany zay. Ahotsatsika kely ny boaty fandraisana ny SMS mba hitranganiny avy any ambanimbany rehetrarehetra any satria maro ny SMS nalefanareo ato mahakasika an'izay 033 08 850 02 no ahafahanareo mandefa ny SMS zay tsy mandefa vola misy mangatakato mantsy miteny hoe andefasy vola izahay. Le namana anankiray teny teo hoe ina moa izy teo adiniko kely izy teo ina le ano amin'ny resaka fahoriana tsy fahoriana ka le hoe tsy mahay an'le fiteny misy fitenin'ny professeur Araben'Ilaina zay hoe miankina teny tokana ny teny malagasy ary tsy mila mpandika teny malagasy fa miankina amin'ny akingan-tsaina sy ny finiavana no mahatonga ny olona mora mahazo na mora mahay miteny fiteny amin'ny toerana anankiray tsy nahazatra azy fa apitsika kely hoe miampy fahazarana koa le izy. Za zao tamin'ny voalohana iny fitena tandroy tena latsaka ny 100 ny azoko fa amin'izao efa tsy andainga koa zay fa mahery ny ataoko hoe 70-80 mba voambolana sisa zany no tsy azoko fa efa le feo fomba fanonana sy ny sisa mba efa azo. Fomba fitenin'ny professeur Araben'Ilaina ihany koa la hoe saina tselaka mahatopo teny hoe io zany rehefa hoe teny malagasy dia tokony hifankahazahoana ny samy malagasy io fa ny fotsiny hoe misy ilay atao hoe fiteny. Afaka miresaka ianao tompoko. Afaka mba hiditra amin'le filira zafany efa tafiditra mivantana ianao afaka miresaka. Manao tompoko. Salama tompoko. Avy aty madame Voangy avy aty Masomelika nianso tamin'ny lasinainy tatitinay izay feo zay. Afaka zany izy ty mba tiako mba ho azo mitsatrany hoen'ny ministeran'ny fampianarana mba mangataka mba ampidirina anatin'ny fandaram-pianarana malagasy le ina moa zany le ty le fandarantsika raika ty le votomakony zany fa tena ilaina mihitsy le satria zaza zao tsy mahay teny parisa mihitsy dia maniry raha ohatra ka averina le ohatra ny palomoko zany misy fiteny pasa atao anatin'ny literatura malagasy zao tsy dia hita taratra izy regny maninona moa raha averina fa tena lasa ho very ane zany ny asiny ty surtout avitsika ty fa tena ilaina tsara mihitsy le izy mampianatra moa zany za miantso dia ohatrany hoe tena maniry raha ohatra ka averina amin'ny fandaram-pianarana malagasy le izy tegna marina mihitsy zany. Satanao aramse Romiala moa le Élisée Romiala zanako Fenery hoe magnanjo mbola vampinezy satanao fa tegna tafavoaka le izy izy boko raha karaha hoe sambatsambatra anao zany lavitra ty mahino an'le izy kafa io samy malagasy zany fa tegna hitanao hoe mahatsiaro tegna hoe fiera anao zany raha mahino an'le izy hoe mba ampitany amin'le le zavatra dia boka mba ho hitany hoen'ny malagasy jiaby dia raharazana aminanjy mba ho ito le fandaharana dia
averiko indray mandeha le fangatana hoe avereno misy ho fandaharam-pianarana le isa tena mitondra so ho an'ny vahoaka zanaky malagasy le satria maro ny tsy mahafantatra anazy sady tsy mahay ananjy izy zao. Tegna marina veloma reo. Ya ny SMS ika ato milaza manao hoe miarahaby anay Besleo le namanato ka manao hoe aleo tsy haheniny kany to zay tsy maresokela. Zay mitovy am'le niresatsika le aleo tsy tika hanigny zay tsy tika rasa vola. Misy raha Madagasikara zany izy io e. Misy an'izay avy mahafinaritra mifandahana le namanato fa mba afaka averina ve le rasa volana amin'ny teny betsy misaraka teo ilay nidy tranotrano fidiran-trano iny zany hoe ho averina vitantsika eo ny fotoana rasa volagna hafa izy ka misy fotoana ny 020 22 443 90 no ahafanareo miditra mivantana miainanao tompoko efa tafiditra mivantana ianao afaka miresaka mivantana tompoko efa tafiditra anatin'ny rasa volana lasany namatsika miala tsy indrindra raha manao zao fanamariana zao fomba fity ve zany mamela ny olona rehetra isotro toaka ampanajana asa aloha fa amin'ny ataoko hoe amin'ny betsy misaraka aloha ny zavatra rehetra atao dia tsy maintsy misy toaka foana na zay zao nagnandramany toaka voalohany ny asa tsisy vahiny za de papanay ny asa magnosy tanimbary de namoaka toaka izy betsa de nirasainy volagna de namaly zay koa namaly any rasa volagna voalohany de tsy haiko na hoe mampirisikoly surtout zay zao tsy zay zao hoe lasa toaka lava ve zay zao tsy lasa toaka lava fa fomba ohatrany hoe rasagna amresaka fomba zany nandeha angatabady anao tsy maintsy mitondra toaka anao fa valopy ary vitsivitsy agny noho ny toaka isaka dingana atao zany tsy maintsy misy toaka apetraka fagnajana raha magnano tafady anao ohatra hoe magnasa olo voakabaro anao magnefy toaka tam'izany ndraiky toaka sinsisa mety raha sarapady be misy de mety afara famonoagna omby maty aomby anao misy fomba ohatr'izao na manao tsy lavina hoan'ny tsy za moa zany tsy anoza tena hoe za tsy misotro toaka na de tsy misotro azy misotro raha tsy mahita tafiditra zany ianao anatin'izay le fomba le asa vola toaka zay ianao zany io ianao io tsy nairany rehetra io de le toaka io zany ifampizarany io samy mihinana amin'ny misy farsa eto amintsika kopy anankiray de ino izarana le mitafla zany zay le masoko le hoe tafoy miaramba tompoko wala tsy mahafantatra ilay atao hoe rasa vola nay fa ohatrany fahinoko an'le tao de ohatrany any aminay Betlehoany de hoe sokela ny anaran'le zao any aminay izy aby donc de mitovitovy moa mitovitovy fa eto moa tsy misy zavatra tsy mitovitovy zany fanakaiky moa fa samy filazalazana ny antony vorina de misy zavatra tolotra de mety misy toaka rehefa aty zany de betsa de rehefa ary de galioka aty izy toaka eny zay le fanamariany efa ampozina foana zany zay fanamariana zay hoe aty aminay zao zany zavatra zany zava-dehibe ao anatin'izay de le hoe harena ny fahasamihafana zay zava-dehibe de tohiziko kely eo amin'le hoe de ahoana tsy misotro anao zany de rehefa tonga eo amin'ny anjaran'le tsy misotro zany raisinao foana iny de iny misy zavatra ataonao ohatra hoe raisinao iny de tofanao eo amin'ny molotra ao fotsiny iny efa nanjay anjara ianao zay araraka ao kely amin'ny tananao iny de asafinao ary amin'ny lohanao ary efa nanjay anjara ianao zay fa le avy hatrany de teny hoe esoro tany fa tsy mihinana an'io ako de enao vatanao mihitsy tonga de voailika ao anatin'ilay io tsisy miteny aminao hoe mpiala teo ianao fa manompoka eo ianao zany efa somary ataon'ny lanjo mpala am'izay ianao manompoka eo tsy voatery higaky ianao zany fa misy an'izay le fomba fanehoanao zay hoe iray fo iray saina aminareo avokoa sika rehetreto misy fotoana moa zany le somary manany any kely hoe de mba taranaka porozy ary sika malagasy reto manoloana ny zavatra ohatran'izany fa ny porozy misy an'le hoe calumet
dia iny calumet le ohatrany pipa lavabe zany a dia iny mihodina ohatrany zao iny a samotsoka ny volony rehetra dia isika malagasy a tsy vitsy atao amin'ny faritra Madagasikara manao an'iny fomba iny fa amin'ny toaka an'izay le izy dia amin'ny faritra an'izay koa moa misy an'le abobo dia iny a kopy anankiray a no anovozan'le dia iny ny fadi-biasa an'rehetra dia alay tahaka amin'le calumet zany dia faza misy mino an'izany hoe taranaka porositsika fa mety misy fomba mitovitovy misy fomba fiteny bitsy mizarika zao hoe toaka ino moa rano tsy ino moa afo tsy mandika raty zany hoe rehefa mitaha toaka ohatra hoe le pirasa volagna moa ka miagny voalohany zany hoe misy pamby na kopy na vera dia ahidy agnatiny dia misotra dia mpamaly rasa volagna miagny faharoa dia ave mitety olo jiaby ake zany samy mahazo dia raha ohatra hoe anao tsy andray dia afo tsy mandika raty e mila tokony tsy mandikandika zay fa olona rehetra samy mandray fa na zegny na tsy zegny tsy ankanery tsisy olo maniry olo hinan-toaka zegny tsy mandalo gary 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 anaovanareo miditra mivantana ianareo zay miditra mivantana vononareo tanteraka ny radio mba tsy isin'ilay feo miverina iny zany hoy ianareo ato hoe za troisième olo namanata ianarana any ampianarina aveny amin'ny rasa volana tsisy avy dia ahoana ny fomba ianarana anazy raha troisième aloha izy a seconde rehefa seconde anao izy hitanao misy littérature ambava mivelatra kokoa asa arakaraky ny mpampianatra sy ny toerana aloha farany tokony ho izy a misy hoe littérature ambava ao a dia izy io matetiky tena miankina amin'ilay mpampianatra no mahita hoe inaviny atao misy mahavita manao kabary mahavita mampanao rasa volagna misy mahavita osika jijy tokatoka tafasiry sokela arakaraky le tena miankina satria mety tsy dia feno angamba le ohatra any anaty boky any angah satria za moa tsy mpampianatra any amin'ny lycée dia tsy fantatro loatra fa tena misy an'izay ao amin'ny seconde fa ao amin'ny taona faraika amby folo fahafolo taona fahafolo zany a no tokony anaovana azy io indrindra hoe raha ampidirina reny rasa volagna sokela kabary tapasiry sisy misy fotoana ho an'izay efa zokinjoky olona tafiditra ao anatin'izany ny tianako zany ny anarana tao anatin'ilay hoe fiteny paritra mihitsy nzeny karazan-dahavola an'zeny dia maka isaiky ny faritra zany hoe betsy misaraka tokatoka ny betsileo isa sokela atao tsy natao fa sokela tsy ohatsa manana endrika kabary zay mihitsy fa le hoe isa zay orija ohatran'izany dia ny faritra ty amin'ny faritra Tanjoy beko dia faritra bara misy santoina foana zany afaka miresaka ianao raisinay tompoko afaka miresaka avetrahany madama Rasoa re te Moramanga maheno an'le fandarana dia mba miditra ndao any tompoko afaka miresaka zay zavatra hoe rasa volagna te zany avy ety amin'ny Moramanga be zany fihena mizara fihena dia rehefa mizara fihena dia tsy maintsy mipetraka na ny mpiteny na ny tenenana mitovy amin'le magnano veloma zany io mizara fihena fa ny te ihody tsy maintsy mipetraka daholo dia mamaly ny tompotrano dia mifanao veloma fandray tanana dia efa tafiditra ihany dia mba misy kely mba mahomary koa amin'le taremarika tatoato dia maheno foana hoe anaka ray anaka roa anaka telo amin'ny fomba hoana zany ny ampidirana an'io any am-pianarana fa mbola tsisy boky misy anaka zany manisa hoe ray roa telo sotra tompoko fanamariana moa zay ianao zay fanamariana zay tena marina mety zany ka amin'iny pezanizano sy ny na be tsy misaraka mitsimotsimo ireny koa mifanakaikaiky am'izay koa fomba filazana zareo le mirasa volagna alohany andeha olana manaty fa ahoana zany no azahoana an'ilay fiteny paritra satria za zao eto fakinakahatra dia tsy mahay teny paritra maro olana manato mila filonana io mila milona amin'ny tsy hoe milona be ohatra ny reny teny vahiny reny mila miaino ohatra hoe tsika zao hianatra teny anglisy tsy hoe mianatra fitsipika fotsiny fa sady miaino no mianatra miteny dia sahala amin'izay koa fiteny paritra tadidiko zao tambola
taloloha mijery sary horonan-tsary mihetsika amin'ny fiteny Sakalavavaratra zay. Asana efa hitanareo Mobutu Mazenga, only the strong izy amin'ny teny anglisy na dika tena meno an'io foana mijery an'io sary mihetsika io foana dia nandeha tany Mahajanga tena voatonga eo tany Malandy eo ala olo karakory tonga dia voaka tsara sady mizatra ianao no afaka miteny. Dia amin'izao ao amin'ny tambajotra ao efa betsaka ny olona mamokatra horonan-tsary amin'ny fitenim-paritra maro samihafa dia mihaino. Hira koa amin'izao efa betsaka ny olona mamokatra hira fitenim-paritra mizatra. Ataoko hoe ny boky malaza sy ombonana baiboly. Fa ny baiboly koa amin'izao efa mandeha ny an-dalana eny ny fitenim-paritra baiboly. Sianaka Betsile zao no efa henoko. Sianaka Betsile Obara efa misy manao betsy misaraka koa zany. Hoy ilay namanato tena efa miaro amin'ny fomba malagasy mihitsy ilay namanato tsy raha tsisy raha ohatra lanona tsisy azy dia tsy ohatran'ny tsy misy ambiance raha tsy eo ny toka. Zay no ilazany azy. Ankoatran'izay ahoana zany ny fomba izy indray efa teo ngamba ilay tenim-paritra fa naveriny indroa ny paoziny sady zavatra hafa mihitsy kosa ilay mirasa volana ve mety asiana ohabolana na oham-pitenenana ny avy ety Betafy no manoratra. Zay mihitsy n'ilay izy lahateny atao feo avo na iva zay aloha zany fanamarindra ndray olona mirasa volana io tena tsy heninao mihitsy ataony iva kely mihitsy ilay feo fa izy koa mety atao feo avo moa zany indrindra dia ravana mazava ho azy ohabolagna oham-pitenenana jiaby regny antam-bolagna hatramin'ny karazana jijy regny aby misy ampidirina olona agnaty rasa volagna. Resaka soratra masina moa mbola tsy dia nalaza be taloha tsy dia tafiditra loatra fa azo ampidirina foana zany azo atao asiana haingokaingony zany misy atsikana satria ilay izy indesinao mandresy lahatra izy koa ny zavakanto koa ny ilay izy fa tsy hoe fomba foagna izy fa sady zavakanto dia ravagna ohabolagna tsara mihitsy izy. Misy karazana hainteny moa filazantsika azy aty afovoantany reny le filalalovana teny sy ny sisa reny misy andreny koa anatiny misy andreny koa zany agnatin'ny rasa volagna. Ity namantsika ity ny première fa mbola tsy mahafantatra an'izany hoe rasa volan'izany dia io moa tenena teo arakaraka ny safidin'ny mpampianatra. Misy literaturam-bava raha ny tokony ho izy amin'ny taona fa folo. Ny 020 22 443 90 no ahafahanareo miditra mivantana na ihany koa ny 020 22 442 09 ho an'ny SMS dia ny 033 08 850 02 no ahafahanareo zany manoratra an'izay SMS zay ho anay amin'ilay resaka hoe mirasa volana dia misy ilay fanolorana toka na vehivavy ara ve dia mandray toka ihany koa. Misy manko le aty andrenivohitra aty misy tena danko nefa toka-mbavy zany tsisy dolany raha ny tena tsisy manavaka na lehilahy na vehivavy fa araka le fantenena teo raha ny tokony izy misy fomba misy karazan'olona moa zao any aminay hoe zafindralevigny matoa mino antidandralevigny matoa mamo zany hoe ny olona endry na mamo azy endry foana dika le matoma koa matotro matoa zany matotro dia ny olona zany amantariny olona fiarahamonina dia na mamo izy endry foana zany izy fa ny olona efa tsy izy olona mamo lava sanandro izy mamo foana fa ny olona ara-dalàna sy tena olona fiarahamonina rehefa misy antony foana izy vao misotro toka zany na fety na miasa na misy lanonam-pianakaviana. Misy maromaro ny iny zany ny fandaharan'ny olona sy ny fanasokajian'ny olona ny io resaka toka io raha dia amin'ny toerana efa mandala sy mahita kokoa zava-misy hoe ty toka kosoa ty toka nalika misy tsy napisy mampahatra tatatra misy mampivovo misy arakarak'izay le izy fa le izy koa misy antony. Fandrisikasa moa zany filazan'olona azy raha vao miasa zany fandrisikasa zany no anjara asan'le toka zany raha vao agnatin'ny amin'ny fety izy dia efa resaka misy osika zay tale tsary nanolo raha oke mandeha tsy mamo zany hoe
Tokony mama zany vao mandihy. Ndao hoe tsika angataka lasa volagna ilan'izay amin'ny namana Romuald. Ino zany ny soden'ireo angataka rasa volagna momba ino? Ato agnatin'ny ato boky ato misy 17 karazagna rasa volagna ato. Raha misy rasa volana hoe veloma dia sady mamaraparana ihany koa tsika satria 10 minitra eo ny ananazy. Zay mety. Le fagnanaovagna veloma. Zay mety kokoa satria efa raha misy olona tafiditra moa na misy SMS mitonga eo dia mamaly antsika fa raha tsy zay dia ilay 10 minitra fary ataontsika rasa volana veloma. Dia fanamazirana kely alohan'ny anaovan'ny namana sy lavana rasa volana veloma tsy zahay ihany no amaly fa iana zay ho any atokasano any zany mba mamaly an'le rasa volana veloma ataon'ny namana Romuald eto ndao ary tsisy. Ia ary voalohany moa raha magnano azafady raha mandray koragno satria tsy mety ny magnano angady miloha lela vaty miloha ragnitra ilongosy moatsavoko vaty moatanety sao moatrakondro mezakasika andragnobe mekitoragna tsy zegny fô atsika moa maromaro tonga tato dia atsika moa andeha agnoloagna hela ilagny agnorinteza andeha hiragna amin'ny taniny aviagna ke magnano mankasitraka mankateligny ary tompotragno tato nampetragno zay izy koa nitra fahafery izy la midohy tany igny fa tsy nataonare zegny fô nikarakarenare zay ke mankasitraka mankateligny tegna voapirofo fa olo araiky marigna atsika vary sy rano zegny tsy misaradraha magnano antanety miaramaigny andrano miaralegny ke mankasitraka mankateligny ke agnano veloma mirariny tsara atsika jiaby anora samy salama daholo olo jiaby mizara tady no somazy raha iriny ny zazo tombo taizegny omboka rigno vagno sy difitra ambony tentely atsika lava ambony siramamy miala amindraha mamy mbola fanehy raha mamy mankasitraka mirary soatsika jiaby ke andro afako amitrôtra veloma daholo re jiaby. Zay izy zay izy ary le rasa volana fantatro namana fanjarazana manaonao fa za ohatrany hoe mitelindrora zany maheno an'ilay fiasana le satria misy zavatra azoko hoanina satria nisy tately tao dia difitra ambony tely lava ambony ahoana moa ianao tsy telindro fa tamin'ny herinandro ty zay nagnazava misy fomba fitenagna hoe frairetso izy hoe voatsitoagna an-tanina olon-drazagna angofo tsy napoaka sy ny mbola miseho dikan'le voatsitoana ohatrany tafotoana tafandakavaty ohatrany raha iny le aloha tafotoana fa tsy hoe tafotoana dia mipoaka ny angofo miala zany ny otongotra fa hoe ny otongotra tsy miala fa sy ny mbola miseho zany hoe misy siny feno vola mipoitry ny olona taloha moa tsy nisy banky fa rehefa be vola be dia atao anaty siny dia alevina anaty tany dia apetraka ao tsisy mahita dia matetika izy io olona tsaratsara sanjila tsara sanso sika tsaratsara vintana mahita azy dia tafotoana izy dia poitra le siny feno vola firaritso karazana firaritso taloha dia lavo ambony tantely antanina olo teo zany tanana holo zay izy amin'ny fiteny aty afatany antanina olo izy ny betsemsana tena fena dia zany rasa volana nataon'ny namana Romuald teo iombonanay mianakavy atao amin'izany teo Tambosy koa zany dia tsy izahay intsony no mamaly an'izany fa ianareo any atokantrano ihany fa dia fampisodrazo zany tsika anatin'izay mba zay moa le mamaly izy hoe voarainy fady voarainy voninahitsaka dia makasitraka amin'ny rasa volagna iodigny tsisy toaka tsisy toaka iny fa mamody tazeleoko tsy misy ale pour la route ve misy indraindray atao mahito vafy lazana zay fol campos zany atao agnaty tavoangy dia indesigna hoanigna andalagna fa tsy rasaim-bola igny fa toto hoe ataonare mahito vahy na ataonare angira igny indesigna zany le veloma moa mandray roa amin'ny teby tsy misaraka mazava tsara misy ny hoe viloma misy ny hoe veloma le veloma mirary olo velogno mifanotra ny hoe matesa fa le veloma efa very ny heviny hoe mandidiny velona fa mirary soa mitovy ny firaritso ohatrany hoe baibay amin'ny teny vahiny zany ka ny antony fanaovam-beloma manko mirary mbola iaona ary inona fa mbola iverina eto satria ny namana Romuald araka ny voalaza dia nanao fikaroana sy nahafantatra ihany koa hoe zavatra maromaro mety mbola jerena ihany inona sy inona nefa mba nangoniny satria manoratra boky ihany koa izy zany ny mahakasika an'izay dia izay no mamarana ny fiarahana eto misy fotoana ilavana azy dia horaitsika eto foana ihany tsika eto sika miresaka miaraka aminy mametraka ny mandrapiresika zahay mandrapitafa ao manaraka indray veloma tompoko
filira, fitsipika literatiora, riba fanabeazana, malagasy ranoray, filira, iresahana ireo fomba fanoratra, fiforonan'ny teny, ireo fiteny marina, fanazavana ny atao hoe kanto, ny karazany sy ny firafitra, literatiora isamparitra, kabary sy ny sisa, famelabelaran-kevitra, fanorona ny fomba isan-karazany. Filira, isaky ny alatsinainy amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 ora. filira, iarana amin'ny Tsilavina Julia Dibiny aina.